Ambony ny tanin'ny ankizy malagasy tsy mahay mamaky teny sy manoratra, misy azy ireo no tsy miditra an-tsekoly akory. Nandritra ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra izay notanterahina tany Mahitsy no nanambaran'ny filoham-pirenena ireo ezaka tokony atao manodidina izay. Ny telopolo isanjaton'ny zaza malagasy mihoatra ny 2.0 taona amin'izao fotoana izao dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Tanjona ny ampidina io hatramin'ny 5.20 isanjato araka ny voambara teny Mahitsy nandritra ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ity omaly. Tonga nanarika izany lanonana izany teny an-toerana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izay nilaza fa ny fahaizana mamaky teny sy manoratra io ny fahaizana manao azy dia manampy be dia be amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha te-hanorona fiarahamonina maharitra tsara orona isika dia tokony mampianatra ny vahoaka amin'ny aya mamaky teny sy manoratra. Zany ny elana amin'ny fanambakana isan-karazany, zany ny elana amin'ny fametsifetseny isan-karazany, zany ny edina amin'ny kolikoly, zany naloatranareo rafitra rehetra entina mpandrosoana eto amin'ny firenena. Kararo loatra isika rehetra raha manjay anjara amin'izany. Mety misy angamba velom-panontaniana hoe ary fa maninona no amin'izao fihetsika izao toy ny mahay mamaky teny sy manoratra ny betsaka, maninona nareo ankizy efa any am-pianarana ny betsaka? Satria ianareo no modely, ianareo no fitalikandro, entan'ny manodidina anareo, entan'ny ray aman-dreny, entan'ny mpiarabelona aminareo satria zava-dehibe loatra ny fahaizana mamaky teny sy manoratra eo amin'ny fiarahamonina. Marina fa eo ny televiziona na ny radio, maso miasa, sofina miasa, kanefa ilaina na dia amin'ny tantsazy ny mamaky vakiboky izay ilaina ho amin'ny asa fambolena, ho amin'ny asa fimpina, ho amin'ny asa maro samihafa izay ilaina ampandrosoana ny firenena. Natsangana teto Mahitsy ary ny toeram-pampianarana mamaky teny sy manoratra izay araka ny fampanantenan'ny filoha dia ananganana tahaka ity avokoa ny fahatra maro manerana ny nosy ato anatin'ny volana maromaro mba hanampiana ireo ankizy tsy nandihy fianarana mihitsy na ireo izay voatery ny alan-daharany. Nisy fangatahana teo hoe tokony mba hoitarina ny CEG eto aminareo dia ambarako anao fa ho ataontsika izany fameritaona kosa anaovantsika azy fa tsy hotratratsony fidirina izao fa ho taterahantsika izany. Hanolotra ihany koa zahay biblioteka araka ny fangatahanareo, fantatray fa maro ny ankizy, maro ny tanora, maro ny lehibe te hampiasa an'izany dia omena biblioteka anankiray ianareo eto Mahitsy tokolasy. Nandritra ity fandalovan'ny filoha teto Mahitsy ity ihany koa no nanambarany fa dia hanomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny lalana ao amin'ity sisika n'Ambohidratrimo izay fantatra fa toerana mpamokatra atody sy ny voatabia.